Vaoara-kolotsaina malagasy ny ampy rombiny folo menada indray kosa ireo mpikabary malagasy nanomboka ny alahady teo izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny FLM 67 hectare Andriamatofonay Voraolodina izay mpikambana eo anivon'ny CST Mofono Ray Pia ireto andiany ireto. Navoaka tamin'ny ofisialy tamin'ny alahady lasa teo ireo mpikabary lasy-vavy misy 12 avy eo amin'ny andiantsiky rehefa avy nandalina fampihofanana amin'ny kabary tao anivon'ny fikambanana Valabe na vakoka lalovina ibeazana. Nisy ny lanonana fizarana maro-pahaizana izay nitanterahana aty amin'ny efitrano FLM mahitsy 67 hectare. Andriamatoa Raolodina Naivo, mpikabary manana ny maizy azy no sady mpikambana ao anivon'ny filakevitra ambony teteza mita no Ray Pia ity andianty. Amin'ny ditona ny fotosolo arivo moa zany dia misy ny fankalazana erahana amin'ny UNESCO sy ny ministeran'ny kolotsaina indrindra ny akademia malagasy zany sy izay rehetra fahinjaton'ny kabary efa ankehitriny dia efa maneloka izao tontolo izao ny kabary malagasy fa tsy eto Madagasikara ihany ka anisan'ny tanjona eo amin'ny fanapariahana ny kolotsaina malagasy dia ny fisian'ny mpikabary isan'ny elakelan-trano indrindra zany isaky ny tokantrano fa mazava ho azy ny tenin-drazantsika fa nisy tondromolotra mbola nienatra fa nisy akabary vehivavy aman-janaka koa izay mahatonga anay izay mpamolavola eto amin'ny fitondram-panjakana manentana nisa tokantrano manentana nisa portany ary manotrina izao andiany tsika izay avoaka amin'ny fikambanana Valabe izao. Avy hatrany dia afaka mampiatra ny fampianarana kabary izay vao avy naratony reto mpikambana ao amin'ny andiantsika reto. Efa mahafeta teraka andrija teny rehetra ao anatin'ny kabary tokoa ireto ankizy araka izao hitantsika izao.